Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity dia misaotra ny tompo mbola afaka miaona indray amintsika. Faly ihany koa miaraba izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra androany dia mino sika fa ny tompo no hitarika ny tsiraray avy amin'ny sitrapony indray. Androany dia araky ny fataontsika isaky ny fotoana farany volana tahak'izao dia anao question réponse isika dia zay zany no fotoana an'io dia raha misy manana fanontaniana dia afaka manatony ity aloha mba milaza anarana dia afaka mametraka ny fanontaniantsika isika sy izay rehetra mangitikitika ny saitsika. Afaka miresaka ianao mikasika ny toriteny izay efa natao teto natany amin'ny tambazotra. Afaka miresaka ianao andalatsotra masina mety tsy azonao. Afaka miresaka ianao fiainana andavanandro miaraka amin'ny fanomponan'ny tompo ihany koa izay tianao azona fanazavana dia afaka manatona azy maniry sy mangetaheta dia angatahantsika mba tsy andro farany vao hibosesika fa mba dian'izao melo zao dia amin'izay mba samy mahazo valiny araka ny tokony ho izy avokoa. Eny ary afaka mandroso avetrany. Fiadanana na diany anarako fanontaniako pasteur hoe anaty baiboly misy hoe lany lohany vavy dia hatraiza moa zany ny fampiarana an'izay dia amin'ny contexte inona dia ohatrany ahoana le tena fiainana an'ilay hoe lohany vavy satria amin'ny fiainantsika andavanandro ny vehivavy ny tena migérer dia mandray décision be dia be dia ao anatin'izay ve zany saotra tompoko. Ny lany lohavavy Efesiana 5:3-7. Kristy tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana. Le izy aloha mazava ho azy amin'ny resaka tokantrano no zavatra izay ambara sy resahana ao anatin'ilay izy. Dia atraizakatraiza no fetra sy tokony hatanterahana azy zany. Ny soratra masina dia misy zavatra tahaka an'izay misy fahamarinana mifandona indraindray. Zay zao teboka anankiray hoe ny lany lohany vavy fa misy anankiray ihany koa ohatra hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Zay moa sa maneke manaja ny rainao sy ny reninao mba maro andro ianao. Testamenta taloha zao zay fa any amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia hoe maneke ny rainao ara-panahy, maneke ny rainao ao amin'ny tompo. Zay moa filaza izy fa tsy ara-panahy, maneke ny rainareo amin'ny tompo. Dia mbola misy parallèlement miaraka amin'izay zavatra izay hoe maneke ny mpitondra anareo izay olona amboninao zany. Dia misy fanekena be dia be ao anatin'ilay izy izay misy daholo fetrany, misy limity. Dia hoe aiza no tokony hatraiza ny tokony hanekena ny vady, hatraiza ny tokony hanekena ny ray aman-dreny, ary hatraiza ny tokony hanekena ny lehibe no ny tena ao anatin'ilay izy. Dia ato amin'ny filazantsara ao am-bokin'ny asan'ny apôstôly nisy fotoana nosamborina ary Petera, ary ilay mpisambotra azy dia tsy olon'olom-poana na hoe miaramila nanapa-kevitra hisambotra fotsiny, fa mpitondra firenena, mpitondra fivavahana, napetraka ho lehibe teo anivon'Israely.
zao aloha filazanzao aloha fanambaran'ny sotra masina hoe isika dia maneke ny fanapahana maneke ny fahefana ambony zany hoe ny atao hoe fahefana ambony tsy voatery hoe président fa ianao raha-piasa ao anatina orinasa anankiray dia fahefana ambony zay rehetra amboninao raha piasa tsotra ianao dia fahefana ambony tsy fantatro chef de service responsable ohatran'izao tsy haiko sisisa rehetra dia tafiditra ao anatin'izay ny fanekena natao ekena daholo fa misy limite le izy misy fetra le izy ary misy zavatra apetraka ny sotra masina hoe atraizany tokony anekena zany dia ohatr' zao izy ako le tantarany Petera sy ny apôstôly rehefa voasamborina izy ireo dia namepetra azy mafia ny sinedriona sy ny mpanorad-dalàna sy fariseo sy ireo mpitondra firenena tamin'izany fotoanandro zany dia nilaza taminy izy ireo hoe mba tsy hitory izany anarana izany intsony tsy hitory ny anaran'i Jesosy dia zao navalin'i Petera an'ireo olona izay lehibe noho izy ireo an'ireo mpitondra ny firenena ireo dia tahaka an'izao ny endrik'ilay teny hoe nareo mahazo manao zay tianareo atao zay fantatrareo fa saininareo fa mety fa izay tsy maintsy mitory zay efa hitanay sy renay zany hoe tonga eo amin'ny limity anankiray lay fanekena soratra masina raha ho anatina mpivady zany dia tonga amina limity anankiray ny vehivavy tsy hoe ho ambany fa efan'ny lahy intsony rehefa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra zay tedaviny lehilahy ohatra tsotra zany raha lehilahy raha vadinao manao zavatra tsy marimarina any dia ozy izy sotra masina milaza ny amin'ny Korintianina 1:7 ny fitiavana dia tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly kosa amin'ny fahamarinana dia ianao mila mijoro raha vehivavy na dia eo ambany fahefan'ny vadinao ary ianao hoe tsy mety amiko tsy afaka niaraka aminao amin'io ary zay zavatra izay dia vidiana lafo satria mety isy violence ohatra hitranga ao anatin'izay mety isy fahatezerana ohatra mitranga ao anatin'izay mety isy fahasimbana fifandraisana zay mampatonga nyity fiairana amin'ny Kristy ity mila azo antoka tsara hoe voaraiko aloha fitiavan'i Kristy fa tsy zakanao ny miaritra ny tonga dia ankatoa avo tsy naray avy any aminy ianao aloha fa rehefa maharay avy amin'ny Kristy ianao dia afaka miaritra n'izay mety problema zay mety olana zay mety fitrangan-davatra vokatry ny fankatoavanao zao mihitsy nambaran'i Petera tamin'izany hoe tsaraonareo mpitondra fanjakana ireo raha marina eto anatrehanareo ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra fa izahay ozy izy tsy maintsy mitory zay efa hitanay sy renay zay zao ao anatin'ilay tokantrano zay ao anatina ray aman-dreny ihany koa io misy ray aman-dreny dia ianao zanaka ianao fa naharay ny asan'i Kristy tany am-ponao ianao fa natsapa ny ray aman-dreninao tsy natsapan'izany ny ray aman-dreninao mivavaka ao anatina fiangonana izay misy fombafomba mpivavahana rehefa nitezaina ianao hatramin'ny-bola kely fa ianao dia efa vita batisa tamin'ny-bola kely tsapanao nefa ny aty aoriana fa ao anaty fonao dia manery anao atao batisa ao anaty fonao dia matsapa ianao fa efa vanim-potoana amin'izay iainako an'la fiaraha-milevina amin'ny Kristy mba andehanako amin'ny fiainam-baovao aminy ihany koa dia amin'izay ny safidy hoe inona ny zavatra hitranga anaiky an'ilay zavatra nataon'ny ray aman-dreny sy ilay zavatra établi ilay zavatra mipetraka sa efa fantatro ny sitrapon'Andriamanitra ary henoko ao-poko ny vanim-potoana izay anaovana an'izany dia eo amin'izay ilay safidy mitovy amin'ny Petera ihany tsaraonareo raha mariny eto anatrehanareo ny anaiky an'Andriamanitra mihoatra noho ianareo zay ihany koa ny limity misy fotoana misy zavatra be dabe ohatrohatran'izany ao anatin'ilay izy misy zavatra be deabe ao anatin'izany misy zavatra acceptable azo ekena misy zavatra tena herinao mihitsy hoe tsy zay sitrapon'Andriamanitra dia za ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha ohatra ka miaina ianao anatina tokantrano anankiray ohatra zao hoe dadanao mifoka sigara dia maniraka anao hividy sigara ny dadanao
dia hoe ianao mametraka amin'izay hoe ahoana amin'izay zany sitrapon'Andriamanitra eto anatrehan'ity zavatra ity. Manekeny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao, manekeny rainao sy ny sisa rehetrarehetra samy tompo. Dia zany zao azo ekeny zany zavatra zany satria zany tsy voasotra marin-drano zany resaka sigara zany fa any amin'ny lafin'ny fanekena zany nanaovanao an'ilay izy. Ao anatin'izay ihany koa afaka mizara ny filazantsara fa tsy tonga dia manaraka be fotsiny amin'izao fa mba hitan'io ray aman-dreny koa hoe za dia olona hafa, olona nateraka indray, fa manaiky azy ihany koa ao anatin'izany. Rehefa miantso izy dia ahoana tompoko, rehefa misy zavatra mbola azo ekeny dia ekeny. Rehefa raikitra ny vanim-potoana anankiray mandeha mamadika ny ray aman-dreny dia ianao mila mijoro dia hozy petera miresaka hoe aza menatra ozy izy mamaly anareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo, kanefa amin'ny fahendreny, amin'ny famirapanahy mandrakariva mba homenatra zay rehetrarehetra miteny ratsy anareo noho ny amin'ny fitondrantenanareo tsara, dia afaka mijoro ianao dia mba miresaka fa tsy tonga dia mijoro zay ataonareo za tsy andeha. Tsy ohatr'izay ilay izy. Dia ohatran'izay ihany koa eo anivon'ny fitondrana, eo anivon'ny toeram-piasana dia lazaina amin'ny olona mijoro vavolombelona. Zay ny atao hoe ianao ny fanasiny tany e. Indray nge za mifanasiny tany fa tsy samy mijoro amin'inona amin'inona e. Matahotra no voaroaka. Fa rehefa voaroaka nga moa zany misy maninona e. Fa nga eny ampelantanan'ny patron ny fiainanao ka hoe atory any ambany tunelina raha roahan'ny patron eo. Fa mijoro tsika dia fantatritsika sitrapon'Andriamanitra rehefa sain'ny patron mandainga dia mijoro eo anatrehany. Tsy afaka ny anao an'izany tompoko fa miala tsiny. Fa tsy fantatro izay ataonao momba fa tsy afaka za zanak'Andriamanitra. Ny foko atao anatiko manakana tsy hanao an'izany zavatra izany. Dia zany tranga rehetrarehetra amin'ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao izany efa nanafaran'i Jesosy hoe za mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambodia dia maninona ozy izy moa endre tahaka ny menarana dia mora. Zay ilay fahamorana, zay ilay gentillesse, tsy zavatra olona tonga dia mametraka mivazavaza sy mivandravandra sy tsy manaiky lembenana fa amin'ny fahamorana manaovana izany rehetra izany. Zay ia manaraka raha misy manana. Voary. Fantaniko hoe amin'izao vanim-potoana antsika izao ve mbola samihafa ny Pasika sy ny Pentekosta. Le ao anatintsika zany hoe rehefa maty zany tsika dia velona ao anatintsika Jesosy dia tonga dia nandray ny fanamasina ve zany sa hoe hafa le fanamasina amin'iny dia hafa le Pentekosta le hoe hafa mihitsy tsy haiko azony pasteur. Aviverina aloha miteny anarana. Pasika sy Pentekosta. Raha azoko tsara ny fanontanianao dia hoe vanim-potoana roa ve fahateram-baovao sy fandraisana fanamasina? Zay. Rasikely vetivety. Ny fahateram-baovao sy ny fandraisana fanamasina dia vanim-potoana iray ihany ireo rehetra ireo. Izany hoe amin'ny fotoana antsika ozy izy ny soratra masina ao amin'ny rehefa miresaka izy an'ilay hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita dia tsy mahazo miditra dia tonga dia mazava be zavatra resahany hoe natao hoe fahaterahana indray dia fahaterahana vavy-fanamasina ateraky ny rano sy ny fanahy. Izany hoe opération ray ao anatin'ny ray mpimaso zany rehetrarehetra izany ary ao anatin'ny
tontolo ara-panahy izay tsy hitamaso sy voatery ho tsapaitanana. Mety tsy heninao any anatinao any zany hoe misy réaction heninao satria ilay izy ao amin'ny fanahy zay le hoe ateraky ny rano sao fanahy any amin'ny fanahy any opération n'Andriamanitra any le izy ataony dia nivokany fotsiny rehefa avy eo ny tsapanao. Zany hoe za zany ny tena fahamarinana zany dia zao hoe raha ohatra hoe mijeritsika zany ny tantara ao anatin'ny baiboly ohatra ny asan'ny apôstôly toko 2:7 dia miresaka soratra masina hoe zay rehetra ny ainy dia voatsindrona tampoiny dia nanontany hoe ry rahalahy inona no ho ataonay. Ny tena fahamarinana ao amin'ny tontolo ara-panahy dia ny fahateram-baovao tsy le hoe inona no ataonay fa le fahateram-baovao le voatsindrona tao am-pony. Tamin'inona nisy asan'ny fanamasina tao anatin'izy ireo zay nanindrona ny fony. Dia amin'iny même moment amin'iny vanim-potoana anankiray mitovy iny zany ny fahaterahana indray sy ny fandraisana ny fanamasina. Ny différence ndray ao anatin'le izy rehefa avy eo hoe inona ny fahasamihafany ny fandraisana ny fanamasina sy ny fafenon'ny fanamasina dia miankina ndray avy eo amin'ny zavatra izay ataon'le olona sy zavatra izay ampiasain'ny tompo azy. Hoy izy Jesosy zao niresaka ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe azo hery amin'izay ianareo avy amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo dia ho tonga vavolombeloko. Dia ny olona anankiray rehefa mandray fanamasina dia tsisy vitesy faharoa hoe mandray dia mandray manaraka ndray. Nandray an'le sakramenta tany voalohany dia iza sakramenta faharoa tsy zavatra ohatr'izay fa indre mandeha ihany ny fanosorana. Zay natao hoe fanosorana zay mahatonga antsika tsy manositra fa Andriamanitra manositra. Ny fanosoran'olombelona dia diloilo hitamaso izay aseho zay tsy voatery ho arahan'ny lanitra mihitsy zany zavatra zany. Za afaka manositra menaka ny lohan-drahalahy manatsofany any an-danitra tsy te halala mihitsy osory tsy maninona zay tsy hanao ninina. Dia izy koa afaka manao zavatra ny an-danitra any tsisy ifandraisiny amin'ny zavatra izay ataoko aty ambonin'ny tany. Fa amin'ny fotoana izay ateraka indray isika dia amin'ny fotoana iny ihany koa isika no sady mandray fanavovao, mandray fo vaovao, no mandray fanamasina. Ezekiela toko 4:5-20 fa fazako rano madio ianareo dia madio. Amin'iny fotoana iny ianao voadio tanteraka. Dia hoesoriko aminareo fo vato amin'iny fotoana iny miala fo vatonao lay fo maha-olombelona anao. Dia omeko fo nofo ianareo lay fo izay afaka mandray izay avy amin'Andriamanitra. Dia meko fanavaovao ianareo même temps daholo zany même moment dia ataoko ao anatinareo fanahiko. Dia zany rehetrarehetra zany opération be da be zany ao anatin'ny ray mpimaso daholo zany. Dia ianao mahita tsikelikely vokany fotsiny rehefa avy eo. Fa ireo rehetrareo ao amin'Andriamanitra daholo zany zavatra rehetra zany. Dia izy no manao anazy. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 ihany koa dia nisy fitoriana filazantsara anankiray izay natao amin'ny Paoly angambany izy izay. Fa zay reko raha hitako 13:5 angambany. Majere kely hoe ataovy recherche hoe voalahatra. Any amin'ny asan'ny apôstôly voalahatra 13:48. Asan'ny apôstôly toko 7:20 dia toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nandre zany ny jentilisa dia faly ka nankalaza an'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia niny. Zany hoe misy asan'Andriamanitra tao anatin'ilay izy dia Andriamanitra ny nanome finoana anazy. Somary hafa kely zao ny firafitry ny fehezanteny ao anatin'io hoe ny mahazatra dia zao hoe zay mino dia ho vonjena. Fa eto indray zay voavonjy dia mino. Zay voavonjy dia nino.
Zay mampatonga le hoe finoana zava-panahy fa tsy finoana fotsiny hoe za mino an'Andriamanitra. Ekeko Jesosy zao blablabla rehetrarehetra. Fa ity tena mametraka mihitsy hoe misy olona voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ozy ny apokalipsy milaza hoe hatrao fony mbola tsy aro fandroena zao tontolo zao dia misy natao hoe bokin'ny zanak'ondry izay mirakitra ny anaran'ireo olona rehetra izay andovan'ny fiainana mandrakizay. Dia izay voalahatra tao rehetrarehetra dia efa voasoratra tao ny vanim-potoana izay iverenany dia ty asan'ny apôstôly 13 ty amin'izay manambara azy mipetraka le finoana asan'ny fanahy masina. Au même moment daholo zany le zavatra rehetrarehetra mino, voadio, voaova ny fo, velona ny fanahy ary mandray ny fanahy masina, zavatra 5 ao anatin'ny ray mpimaso daholo. Tonga dia tanteraka daholo zay. Fa ny miavaka fotsiny ao anaty lisisa dia fafenon'ny fanahy masina, nisy nahazo tonga dia enina ny ray maka. Fa misy mahazo nefa eny an-dalana eny, ny fafenon'ny fanahy masina tsy voatery ho eo ny andraisana an'le izy, fa efa disponible aminao fanahy masina. Fa fafenon'ny fanahy masina dia ozy soratra masina hoe atonga anao ho vavolombelona. Ozy Jesosy rehefa niresaka zao hoe aza matahotra rehefa entin'ny olona eo amin'ny sinagoga, eo amin'ny sinedriona, fa tsy nareo no hiteny fa fanahy ny rainareo no hiteny anareo amin'izany fotoana zany. Ile vanim-potoana ny fafenon'ny fanahy masina. Zany hoe ny fafenon'ny fanahy masina dia miasa ao anatinao au besoin, fa tsy 420 ora amin'ny 420 ora. Fa izy mahalala hoe eto ianao mila anazy. Le puissance ao fa tsy amin'ny fotoana rehetra ny ilanao azy. Ny ohatra efa nomeko tamin'izay dia tahaka ny tômôbilina anankiray matanjaka be, na dia mahavita mandeha 200 km/h ary ny fiara, tsy ny toerana rehetra ny andehanany 200. Fa raha eto amin'ny ville izy dia mitovy amin'ny 2 chevaux ihany. Nefa izy mahavita mandeha 200, tsy midika izany hoe tsy mahavita izy, fa eto amin'ny ville izy dia tsy izay. Fa rehefa mivoaka amin'ny toerana anankiray izy, izay ahafahany mandeha mafy be, dia mandeha mafy be. Dia tahak'izay ihany koa, rehefa misokatra ny opportunité ilanao ny fafenon'ny fanahy masina, dia mandeha mafy be ianao. Izay mahatonga antsika manao asa mba hanaovantsika expérience fanandramana an'izany fampiasan'Andriamanitra antsika izany. Azontsika ilay izy. Izay zany ilay vanim-potoana enina ao anatin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ny anankidimy tonga dia mandeha eo ny eo. Misy miaina tonga dia eo ny eo ihany koa izy enina, fa ny fahenina mety fotoana vanim-potoana hafa mihitsy. Mazava ve? Manaraka ary. Fiadanana tompoko iaina. Misy tenin'Andriamanitra pastera ao Galatiana 5:4-20 hoe fa izay an Kristy kosa dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy mifilany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsy azoko ilay izy pastera hoe rehefa zanak'Andriamanitra ve izany dia tsy mba afaka manana faniriana. Ohatra hoe za zany mba te hanana an'izao, za zany mba te ho izao. Dia izay pastera. Izay nateraka Andriamanitra izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo. Ny zavatra mila fantatra voalohany indrindra ao anatin'io teny io dia ilay teny hoe nanombo. Misy teny anankiroa ao anaty filazantsara. Misy zavatra roa mila tahaka ny mitovy nefa samihafa. Izy aina teo aloha tsy hitako izy teo. Misy zavatra roa izay tahaka ny mitovy nefa tsy mitovy. Teny roa tahaka ny mitovy nefa tsy mitovy. Ino ireo teny roa ireo? Ny anankiray nanombo, dia ny anankiray omboy. Roa mitovy nefa tsy mitovy. Ny atao hoe nanombo dia tsy ianao no nanao azy, fa izy no manao azy. Ary ny atao hoe omboy dia ianao no manao azy,
fa tsy izy no manao azy. Reo teny roa reo avao tsara rehefa mamaky ny epistily, fa miverimberina reo dia afangaron'ny olona reo zavatra reo. Le teny teo zao nanombo, zany hoe zavatra efa vita. Ny nanombo dia mitovy ihany amin'ny hoe voaombo, samy zavatra efa lasa daholo. Fa ny anankiray kosa omboy, any bokin'ny Kolosiana 3 dia zavatra izay asaina atao. Romanina 9 koa ny tenanareo dia ataovy toy ny efa maty ny amin'ny ota, fa velona kosa ho an'i Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra. Koa ny tenanareo dia ataovy toy ny efa maty. Izay indray zany omboy. Azonareo? Nanombo, voaombo, omboy, ataovy toy ny efa maty. Misy zavatra zany asaina ataoko, fa misy zavatra efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nombona teo amin'ny hazo fijaliana, dia tsy izy irery ihany no ny ombo, fa za ihany koa dia niara voaombo taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Galatiana 2:7 mba nimbana ny tena ny ota. Romanina 9:4 raha tsy diso ana 9:5 dia niaraka nombona tamin'i Kristy Jesosy. Inona ny dikan'io hoe nombona io? Inona ny dikan'io hoe efa nanombo io? Za ve tsy manana zohy intsony? Sa so dia le faniriana no hafa ny heviny dia hafa ny dikany. Nanombo ny faniriana dia ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia eo tsika no ilaina indrindra tsy misinga verse, fa mila mahafantatra tsara. Raha miteny hoe mahafantatra dia révéler ny zavatra rehetra izay ambarany soratra masina. Satria ty soratra masina ty tsy verse nangonina, fa bolongan zavatra anankiray. Dia raha voadiso zany ny fandraisanao, raha vo tsy voarainao zany le bolongan'ny ray manontolo, dia raisinao le andinindininy dia diso fandraisanao anio. Dia ohatran'izao ary fandehan'le hoe efa nanombo ny filany sy ny faniriny teo amin'ny hazo fijaliana izy. Lay tenenin'ny soratra masina hoe nanombo ny filana, dia misy fifamatorany be dia be amin'izay rehetrarehetra voasoratra ao anatin'ny filazantsara. Ina moa ny anton'io atao hoe nomboana io ny filana? Ozy izy ny soratra masina zao milaza mikasika any am-bokin'ny Petera hoe, any am-bokin'ny Jakoba hoe, isika ozy izy dia aoka tsy hisy teny hoe Andriamanitra no naka fanahy aho. Fa Andriamanitra ozy izy dia sady tsy maka fanahy no tsy azon'izaniza alaina fanahy, fa alaim-panahy ny olona raha tariany filany izy dia fitahiny. Dia ozy izy ihany koa zao milaza ny bokin'ny Timoty 1:9 hoe raha misy olona ozy izy ny fitiavam-bola ozy izy fototry ny ratsy rehetrarehetra. Raha misy olona tratra n'izany zavatra zany dia efa nanindrona ny tenany, efa nanindrona ny tenany ho an'ny fahasimbana. Dia any amin'ny bokin'ny Hebreo 13 raha tsy diso andiny tsy fantatro voalohany sa faharoa, dia miresaka ndray izy hoe aza manahy ozy izy fa apetra ho amin'ny fanahinareo rehetrarehetra, aza manana amin'inanina apetra ho amin'ny fanahinareo rehetrarehetra, fa izy no nilaza fa za miay anareo, aoka ny fisainanareo tsy amin'ny fitiavam-bola, fa izy efa nyteny hoe za tsy andao anao na afoy anao akory. Ny kombagoavana be indrindra zany sy ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny olombelona izay velona eto ambonin'ny tany, izay mahatonga ny olona resy foana, dia ny fakapanahy amin'ny filany sy ny fakapanahy amin'ny faniriana, dia tsy resin'ireo zavatra ireo. Jerenao fa nampafantarina ny olona renge hoe tsy lakilehan'ny fahasambarana nge voly, da nange tenino zany, fa raha pitso izy dia hiverina hiazakazaka amin'ny vola ndray.
fa ny olona rehefa nanombo filany sy mifaniriny teo ambon'ny hazo fijaliana dia mahatsapa ny herin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fony amin'izay, mahatonga azy mino dia mahatonga azy mitoetra amin'ny fitsaharana. Zany hoe le filanao dia efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tsy voaomby eo ambony hazo fijaliana ny filanao dia tarian'io ianao, dia fitahan'io ianao, dia tsy mandray ny fiadanana avy amin'ny Kristy. Ka ny pirofo efa nanombo ny filanao sy ny fanirianao teo amin'ny hazo fijaliana ianao dia tsy midika koa hoe tsy manana projet nininina mihitsy ianao. Na hoe tsy mba manana faniriana nininina mihitsy dia za tena efa voaombo ahy, mety tsara velatsiana akamaroan'ireny olona ireny. Mandainga ny akamaroan'ireny olona ireny satria ny antony ny olombelona ny anaty any misy zavatra foana ny anaty, misy zavatra. Fa ny atao hoe nanombo an'le filany sy ny faniriany teo ambony hazo fijaliana, tsy ny filany intsony no mitarika azy, tsy ny faniriany intsony no mitarika azy, fa Kristy no mitarika azy. Dia mitoetra fiadanana rehefa Kristy no mitarika azy. Natao hoe nanombo ny filany sy ny faniriany teo ambony hazo fijaliana dia teny izay milaza ihany koa ambokin'ny Petera hoe manekehan'Andriamanitra ary manohera ny devoly. Inona fitaovana entin'ny devoly? Ny fakapanahy. Inona lay fakapanahy? Avy aiza lay fakapanahy? Tarian'ny filany sy fitahiny izy. Natao hoe nanombo ny nofo sy ny faniriany teo ambony hazo fijaliana dia Kristy no mitarika. Manana faniriana fa mihoatra lavitra noho ny faniriako ho sitrapon'Andriamanitra. Jesosy koa nge nanana filana sy faniriana, so verinareo fa tsy nanana an'izany izy. Marary azy manjo azy raha eo esory ty raha sitrakao, nga zany tsy filana aminao, nga zany tsy faniriana aminao, faniriana nge zany. Raha sitrakao, dikan'izay ny sitrako dia esory ty, kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny ino atao fa ny sitrakao, zay le soumission amin'izay. Ary zay ny atao hoe maty ny filany sy ny faniriana. Zay ny atao hoe voaombo ny filany sy ny faniriana. Fa tsika mijanona olombelona foana. Mba te ahazo trano mba mendrimendrika tsara foana. Fa mihoatra no ny faniriako ahazo trano mendrika sy tsara ary tompo, ho ataony sitrapo, ho tonga ny fanjakanao, ho ataony sitrapona. Marary azy ao, faniriana nge no ho sitrany, fa tsy zany. Tsy salama azy ao, reraka Paul ny resaka. Intelo nangatako zany tamin'ny tompo, nga zany tsy filana, nga zany tsy faniriana. Intelo nisy iraka satanana ve namelo ny nofoko, intelo nangatako zany tamin'ny tompo. Koritiana voalohany toko 2:20 dia any amin'ny Galatiana izy nefa milaza fefa voaombo. Tokony normalement zany tokony tonga dia bolongana fanahy be fotsiny Paul, fantatro sitrapo, za tsy manana filany zany. Rehefa misy mitorabato izy tsisy olana mihitsy. Tonga dia le maso zany tsy miova mihitsy, midona ny bolongana be fa tonga dia eo fotsiny. Ahoana ary zany ny tena olona feno fanamasina sy anjakan'ny fanamasina. Fa olombelona tahaka ny olombelona ihany izy. Mety misy fotoana voatoraka izy dia nasika be maso ny jery tany hoe tena. Nga zay raha kristianina dia tena hoe zao foana. Fa zay zavatra ray le faniriana sy filana mipetraka foana eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra, zay le hoe voaombo. Asitsika somi foana eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatran'izay le fanomponan'Andriamanitra, dia ohatr'izay le voaombo. Dia le faharoa tonga dia valiko kely le izy. Dia azontsika jerena kosa nefa amin'ny Kolosiana 3:7, le ozy ako tato kilany tato hoe le nasainy finoana. Vonoy ny momba ny tenanareo kosa ety an-tany. Jangajangana, fakambadin'olona, finoan'olona sy sisa. Zavatra tsy mila tenenina akory sisy Paul raha ny tena marina. Fa le ato ny zava-dehibe dia mila fantatritsika izay. Zay manafanontania sisa misy mitranga. Atao teneno fa za fa hijery telefonina ty. Ilaina ve mandroaka devoly?
dia amin'ny fotoana inona no anaovana azy zany. Misy karazany roa ny fanafana na ny atao hoe délivrance, karazany anankiroa. Ny anankiray softa dia ny ray arda. Le softa zany mandeha moramora ao fotsiny izy dia ny tompo manao azy ao. Fa le arda le olona le vazavaza reny amin'izay sy le tsy manaiky reny mihitsy. Dia ny softa dia arak'izay lazaiko izay Andriamanitra manao an'ilay izy. Aiza moa misy an'io softa io zao, ambokiny Jaona 4:20 ao misy an'izay resak'izay zao. Dia ozy izy Jesosy mikasika an'ireo jiosy izay ataoko ao anaty farangisosina nino azy. Jaona 4:20 ngamba misy an'io. Raha maritra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Jaona 8:31 ka hatramin'ny 33 dia hoy ireo namaly ka nanao hoe taranaki Abraham izay fa tsy mba andevon'olona Atr'Israely zay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Jesosy namaly lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota. 9:30 raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Zany hoe eto zany Jesosy miresaka zavatra anankiray hoe misy tontolo anankiroa le tontolona délivrance na fanafahana. Ny anankiray any amin'ny tontolo tsy tamaso, zany hoe tsy misy réaction le resaka ota ny anankiray, resaka zavatra tsy mety, resaka zavatra tsy milamina ny anaty fanahany. Dia ohatry ny ahoana ny délivrance amin'seho eto, maritra amin'ny teniko dia ho mpianatra tokoa dia ho fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe amin'ny alalana révélation dia misy délivrance izay atao. Misy délivrance izay ataon'Andriamanitra any anaty any. Ohatra tonga dia ohatra pratika be no resako aminao. Misy karazana olona ohatra miazona alahelo. Zany nge asan'ny fahotany. Zany zavatra nge asa ratsy. Reny moa zany tsy hitan'ny olombelona reny dia tsy maninona. Fa tsy milamina zany. Miazona alahelo. Le alahelo misy sary be dia be mihitsy ny rehefa miresaka sika hoe alahelo. Misy alahelo tena tonga dia mifantoka ary manondro olona anankiray mazava izay nanao zavatra tao anatin'ny fiainako. Dia tsy vitako ny mamela ny heloka iny olona iny. Tsy vitako le izy. Amin'izay fotoana izay mila délivrance satria tsy haiko le izy. Tsy haiko. Tsy vitan'ny heriko. Zay mantsy no famatorana. Tsy vitanao le izy. Fantatrao fa tokony atao nefa tsy vitanao. Dia ohatr'izay ihany koa ny olona démoniaka. Tsy vitan'ny heriny manokana manala le devoly ao anatiny. Dia eo le lazaiko anao hoe softa, délivrance softa. Ny parole, ny tenin'ny Kristy, tsy baiboly tsy verset biblika, fa ny tenin'ny Kristy. Kristy miresaka ao aminy, Kristy mampafantatra zavatra aminy. Hoy zako zao fampizara tany Tomasina tao anatin'ny fotoana tany hoe rehefa tsapan'ny olona ao anatin'ny fony fa izy dia ao anatin'ny système. Eto amin'izao tontolo izao misy système anankiroa, ny anankiray système du monde fa ny anankiray système an'Andriamanitra. Rehefa tafiditra ao anatin'ny système an'Andriamanitra ny olona dia mahafantatra hoe Andriamanitra no au contrôle ny zavatra rehetra. Josefa zao nahazo an'izay révélation izay hoe na dia nanao ratsy ary ny ralany, na dia ratsy ary ny ralany, na dia nanisy ratsy ary ny ralany. Dia fantatra Josefa fa Andriamanitra no contrôle ny zavatra rehetra. Dia hoy izy niresaka tamin'ny ralany. Ny ralany mieritreritra hoe ho vonoiny Josefa tsika, na farafaratsy indrindra ho gadraintsika rehefa maty ikaiky. Fa hoy Josefa niresaka taminy re rahalahy eo. Nareo ny hevitra ny zano ratsy. Fa Andriamanitra nanao an'izany faharatsianareo zany ho famonjena olona maro. Nahazo révélation Josefa. Dia afaka izy tamin'ny alahelo ny ralany, sy tamin'ny zava-dratsy rehetrarehetra nataon'ny ralany. Ary mino fa tsy ny ralany irery ihany fa ambaki ny vadiny Potifara. Izay ny epangana azy, ambaki ny Potifara, izay tsy nino azy, nefa mety fantatry Potifara tsara ny vadiny. Ambaka n'ilay lehilahy izay nasiny soa
nampafatariny azy ny hevitry ny nofiny nefa nanadino azy kosa teo anatria amin'ny farao tonga dia libere daholo ny any anatao ny fony Josefa. Ny marina nanafaka azy tsy ho andevon'ilay lolopo, tsy ho andevon'ilay zavatra ratsy tao anatiny. Ka délivrance voalohany dia amin'ny alalan'ny parole, amin'ny alalan'ny soratra masina. Soratra masina moa zany fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny resaka Andriamanitra ny anatintsika. Dia vitantsika mamela heloka, vitantsika manadino ny lasa, vitantsika ny mino, vitantsika ny afaka amin'ny tahotra. Ny tahotra ngenjana be so dia verina fa tsy mila délivrance ny tahotra. Fa mampahory ny olona nge ny tahotra, fa amin'ny alalan'ny révélation dia miala ny tahotra. Mivoaka ny trano ianao, taloha ianao matahotra maizina, fa rehefa révélé aminao ilay zanak'Andriamanitra, ianao indray no miteniny olona hoe mpion-jiro mandany courant io. Nefa taloha ianao no miady varotra sy miady hevitra be mihitsy matahotra. Fa rehefa azonao ilay parole, ilay teny, dia afaka ianao. Le délivrance harda dia efa fantatritsika hoe tonga dia miaraka amin'ny accessoire rehetrarehetra, ny fivazavazana rehetra, miaraka amin'ny rora mipitipitika ohatra n'ireny. Raha rora mahafaka devolina andositra izy rehetrarehetra. Iza ny mila ny zavatra iny, amin'ny fotoana ina ny ilana n'iny, amin'ny fotoana izay mihitsy ny tranga démoniaque, esprit démoniaque miseho ao anatin'ny olona anankiray, na fanambarana révélation avy amin'Andriamanitra tahaka ny apôstôly Paul. Tsy fantatra mihitsy nge le izy, le vehivavy izay nisy tantaran'izay ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ao. Nisy vehivavy miditra amin'ny tanàna ray Paul dia ozy izy le vehivavy, reo olona ireo dia manoro anareo, reo dia mpanompon'Andriamanitra ambony izay manoro anareo ny lalam-pamonjena. Raha olona tsy révélé maheno an'izany dia alleluia, nelo lalana anay Andriamanitra. Mampafantatra sady amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanompony, fa iraka mitory filazantsara izahay. Fa Paul nafantatra tao anatin'ny fanahiny fa fanahy hafa mampiteny an'ity vehivavy ity. Dia nyroany amin'izay tsy tamaso ilay izy, fa nyroany fantany tao anatin'ny fanahiny dia nyroany any ny délivrance. Rehefa mijery ianao ny fandroana demoni rehetrarehetra dia sisa zany esprit de blocage zany ao, tsisy an'izany ao, tsisy an'izany ozona zany roana ao anatin'ny baiboly, tsisy an'izany, tsy mahita an'izany. Fa ny olona manao tsenjery fotsiny hoe mba nanonony Jesosy indray mandeha hoe misy fanahy nampiondrika an'ilay vehivavy, lasa amin'izay izy menakavy. Izay mitranga rehetrarehetra io fanahy daholo, fanahy mampiondrika, falalam-pandany, ny fanahy manao an'izao, fanahy manao an'izao, fanahy manao an'izao. Atsoatsy hanao dictionnaire ana fanahy. Manomboka miakatra amin'ny Z, hitanao daholo ny karazam-panahy rehetrarehetra izay miasa eo anivon'izao tontolo izao. Fa reny rehetrarehetra reny tsy zany mihitsy ambara soratra masina. Ny soratra masina dia manambara tsotra iza natao délivrance izay nisy devoly. Zay ary taloha tena nampianarana zavatra ohatran'izany mihitsy, miditra ao anatin'ny fiangonana alohan'ny ivavahana ao, roana daholo ny devoly rehetrarehetra. Tanisaina daholo ny devoly mampatory ny olona mivoaka aminaran'i Jesosy. Nefa mahatonga le olona matory, le hira mampatory. Le toritenin'ny olona sasany mampatory dia ny devoly fotsiny mahazo loza. Ozy rehefa vazovazo eo fandona ngamba zalahy ela ngamba zany roany zany. Zany ty tsy mampatory ny izan'izy zany. Nefa le sotra masina laza teo mihitsy hoe ny olona dia alay-panahy rehefa tarihan'ny filany sy fitahiny izy. Devoly fijangajangana, ny olona dia alay-panahy rehefa tarihan'ny filany sy fitahiny izy, fa tsy ny devoly foana no mena tsiny sy ampitondrana satroka. Le devoly koa moa tsy miteny zany dia normal be hoe tena izy foana isaka mihetsika. Mba mety hitaraina ny an-danitra ihany izy farany izay moa zany tsy miteny dia aty aminay foana ny alefa le izy. Dia zao zavatra mitranga raha olombelona rehetra zao dia devoly daholo. Taty aoriana rehefa natakatra le izy dia tsy manatrika fotoam-bavaka eo dia mitoy foana zany ka isaky mihetsika isaka fotoam-bavaka dia roay aloha ny devoly, roay ny devoly. Tsy nanao ntsony taty aoriana. Taloha koa zay alohan'ny atory, roana ny devoly, devoly mameno fratsy, devoly manao zao, devoly manao zao.
dia voly mitady angalatra, dia voly mitady ikitikitika any ity, dia voly mitady anao an'izao. Karazany devoly rehetra zao tantaraina daholo. Fa rehefa révélenao dia fantatrao fa fiainanao eo tanan'i Kristy, na misy maninona Andriamanitra mamela zavatra rehetra hitranga. Asoa zay rehetra mazoto mitady azy, asoa zay rehetrarehetra voantso araka ny teny fikasany raha teo. Dia misaotra ny tompo ianao, dia ny atao délivrance sisa dia zay olona mihetsika devoly, sy zay olona tena identifie ty olona ity tena misy asan'ny satana mihitsy any anatiny, dia zay ny atao délivrance. Fa ny ankoatran'izay tsy ilana délivrance, lasa manome voninahitra ny gia devoly foana ny atao rara. Dia tsy zay le izy. Mino fa voafaly le fanontaniana. So dia misy hafa te hanohina, te hametraka fanontaniana hafa. Raha tsisy dia ho farana antsika. Mbola misy? Reny zao ny devoly afaka miseho amin'ny endrika be dia be, fa ny tena problema dia zao foana ny fandehan'le izy. Ary zay ny fitaka ny devoly goavana indrindra. Nen'ny olona dia le tia manala panda, manala mony, manala zao. Reny devoly manao an'ity, reny le panda, mony, makatsy, makaroa rehetrarehetra. Fa tsisy mety manasitrana mihitsy le aretinaty. Jesosy inge efa voasoratra fa izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, efa vakio Baiboly raha nisy olona nanatona azy mba ho afaka amin'ny fahotany zany. Zany hoe le tena vrai fonction an Jesosy tsisy nanatona anazy mihitsy. Le tena antony ny aviny tsisy nanatona anazy mihitsy na ny kela rehefa miteny ary izy voavela ny elokao lazay fa le tia miteny ratsy. Nefa ny antony ny aviny ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Inona ny asan'ny devoly? Ny fahotana. Fa ny olona tsy mila an'izany fa le manala panda, manala mony, manala mikaikona ihany ny azy iny ny mahaliana anazy. Dia rehefa miresaka tsika an'izany resaka hoe fanahy manambady, bien entendu mety tena misy tokoa le izy. Tahaka amin'ny fanahy rehetrarehetra, rehefa mandeha ianao andego any misy anaran-tanàna zay martolana. Dia indray mandeha dadanay mpitondra taxi brosy izy tamin'izany dia maty le tôbila teo martolana. Dia malaza be mpamosavy be le martolana. Dia nidina ny fitaratra zany dia matory eo izy roa lahy isy le aide chauffeur. Dia foy izy maraina. Dia fampiresaka amin'le aide chauffeur izy. Elaly ty miesona be ohatriny zany izy nanindry tamin'ny alina. Dia izy koa le aide chauffeur. Elaly koa miesona be ohatry. Nisy olona teo. Dia mandery zareo lalan-dratsy zany le lalan'ny Diego dia mikopaka amin'izay ny vovoka rehefa avy eo. Dia amin'ilay parabrise amin'izay nahafantarana zareo mpamosavy le izy misy trasina tanana anankiroa ohatr' zao dia misy molotro. Eo izy roa lavo tonga zay tena mpamosavy ka iny nanindry antsika tamin'ny alina zany. Ka io devoly io manao cinéma be dia be izy io. Mampatonga sain'olombelona hifantoka any. Dia izy ary mbola manao cinéma koa mifandroaka mody mifandamy mor zalahy. Azagaga mihitsy ny raha mahita ianao hoe tsy misy mpimasy dia noroan'le ray ato dia hoe tia zany matanjaka zavatra demokrasia ny devoly reny. Fifampiresana miala amin'izay lesy azandray zao ny hiditra. Zay aloha ndana findratsy aloha zay. Dia io misy zavatra be dia be ohatran'izany. Na ao amin'ny Baiboly ary misy an'izany tantara izany. Misy an'izany tantara izany reny resaka maty mitsangana, resaka matotosa sisa cinéma ny devoly daholo ange reny. Ampiorenana ny finoany zanak'olombelona. Reny tantara reny hoe raha vao manao maloto eto dia lasa ohatran'izao. Ny sasanao lasa bibilava ny malela azy ina tsy fantatro rehetrarehetra io. Cinéma ny devoly daholo reny ampatonga ny olombelona any foana. Any amin'ireny manala panda, manala mony reny any ny azaka zany. Zany daholo iny ataon'ny fivavahana rehetrarehetra ireo. Inona ny ataony amin'ny kitikitakodo manala panda, manala mony. Inona ny ataony amin'ny inona moa izy ity, any amin'ny tsy fantatro rehetrarehetra, karazan-javatra rehetrarehetra hitanao manala panda sy mony daholo. Fa tsy isy vonina nasitrana an'le aty mihitsy izay marary. Fa Kristy ihany manala an'io. Dia ohatran'izay le fandehan'izy izay rehetra manifestation démoniaka manao zavatra be dia be izy. Fa rehefa tonga ny filazantsara dia sitrana ho azy daholo zany.
za tena sako mijoro vavolombelona anao fa na misy manafina ody fa zato farivo ary any anaty gorodinao tsy mila ingaina gorodina avelao gorodina ho eo fa tsy terena fotsiny gorodina endry tsara de avy eo jerena lizy tsisy inina any amin'ny plafond zany matotsy ao korpana daholo ty rehetrarehetra ity nde mandeha tamin'ny zavo-converti tsy malala zay bisy ba miresaka fivavahana mandeha ny Tomasina misy eo amin'io ranomasina mantsy tena domaine ny devolo mihitsy ny ranomasina misamboaravara io any any pazany mpimasy ny mpanao skidiny fanatitra ataony zareo de le fanaovany amin'ny fanatitra asiny vola de ahorongorony ao de misy volo misy zavatra be deaibe de rehefa ohatra zay mitranga de hitako le izy indre mandeha isamaraina tonga am'izay maka mahazo gote foana isanandro 15 taona tamin'izany alaiko le izy ny olona miazakazaka za mitazatazana aizandray misy androany fa imbetsaka nazo de nahazoko le izy ndre mandeha de niaraka zay sy dadatoanay de napetrako teo ambonin'ny tomobile le izy zany mandrapitadiko manaraka ndray sao de mbola misy faharoa ezitra be misy de nahita zay bebe anay eo nanambola zapondramvola ozy izy de nalainy le vola tsy matomatony lolo na tsofiny any anaty baiboly tsofiny any anaty baiboly fa so de manondra nyty vola tsy fantatra va izy ty rehefa mandray ny Kristy anao de miara mandeha daholo ny forongony rehetrarehetra tsisy zavatra tsisy fanampiny mila atao fa ozy ako hoe navela am'izao ary plafond sy gorodinao io na iza na nisinina atao na iza na nisinina ary na iza mbola nisinina na iza mbola nisinina raha nangatrano ianao de atsoy hiara hifaly aminao fa azatsona anao délivrance le tanàna sy zanak'Andriamanitra tsika tsy manana olana amin'izany tsika azatsona hoe ty anao fototra de asina hira 480 aloha de hirao fotsiny rehefa tianao hiray fa raha iverinao fa zany ny androana de amin'ny avy tany zany misy zavatra be deaibe afafiny loatra zany tsy vita le trano avy eo de satria le izy sady ohatran'izao tsy nanaovana an'izao za zanak'Andriamanitra nge no mipetraka amin'ny trano io mahery le velona atao anatiko ka raha tsy vita le trano de zay ny sitrapolona velona atao anatiko aloha fa tsisy za fanamaninina sy fanamaninina zany raha tsy tonga any amin'ny destination zay ny sitrapolona velona atao anatiko aloha fa tsy hoe mila tondrahana jama lepony zany zavatra travail d'esprit daholo zany tazomana ny olona ao anatina finonom-poana foana isaka mihitsy fa rehefa nandray ny fitiavan'ny Kristy manana antoka fato amiko fanamasina ozy lahira zay hoe tena ampy tokoa tsy mila fanampin'izao zany baiboly daholo re miresaka an'izany verinao fa ny jiosy ve tsy mananana zay mpimasy sy ny tsy fantatro na le ino moa i Simona mpanao ody ary nge tsy natao délivrance fa raha am'izao fotoana iainantsika zao hoe misy mpanao ody zany andray an' Jesosy tompo misy pastera 10 mametra tanana eo ny fanany razambe sy ny razankely sy ny kokolampy ny vazimba tononona daholo ny fanahy rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy de eritrereto hoe rarakivon'olona 10 no avy eo amin'ilay mpimasy fa mibebaka Simona mpanao ody tsisy an'izany opération zany mihitsy tao hitany Petera ihany izy hoe tsy converti tsy vrai converti ty fa tsisy an'izany opération be ohatrin'inona zany tao fa tena hoe zay stricta tena hita hoe ianona misy devoly na seho amin'ny fanahy fa misy devoly de zay ny anaovana opération masafy zay am'izay tsika marina zay tsisy tsony eny ary nao tsika ivavaka tsy haiko zay nitaritany tompo tao anatinao raha te hisotra ianao fa saloha te hisotra ny tompo hoe ny olona nge miady am'izany aloka zany aloka nge reny zavatra reny za te hisotra an'Andriamanitra fa nofo azy ny foko de navotany de nofonjeny ako de anazy de velona ho azy ako osy Paul zay miresaka hoe namaty tsika navela de amin'ny tompo foana de ndao anompo azy ndao hivavaka aminy ndao hitsangana amin'ity andro androany ity de
samia mba miresaka amin'ny tompo ao anatin'ny fony asany misaotra azy raha tsapanao ny asarobidy ny famonjeny Kristy dia misaora azy. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.